ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomiarahaba antsika rehetra ry afaka malala tratra ity somafa 20 ny volana oktobra ity dia mamangy antsika aminarana izao mofinaina izao. Ny mofinaina antsika aniva dia ny Samuela voalohany toko 7 Samuela voalohany toko 7 ny andiny 2 ka hatramin'ny andiny 1 Samuela voalohany toko 7 ny andiny 2 ka hatramin'ny 1 fiakintsika aminarana Jesosy. Ary nony nijerijery an'i Davida ilay Filistina ka nahita azy dia nianjonanjona taminy fa tanora izy sady mena volony tsara tarehy. Ary hoy ilay Filistina tamin'i Davida, alika angano ataon'ny alahy mitehina. Ary nanozona an'i Davida tamin'ireo andriamanina ilay Filistina sady nanao tamin'i Davida hoe, avy ety amiko dia omeko ny voromanidina sy ny bibidiny nofony alahy. Fa kosa Davida tamin'ilay Filistina, ianao manatona ahy amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefim-poy, fa izaho kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro, andriamanitry ny miaramila ny Israely izay efa noaikainao. Anio no anoloran'i Jehovah anao amin'ny tanako, ary amely anao ka hanapaka ny lohanao, dia omeko ny voromanidina sy ny bibidiny fatin'ny miaramila ny Filistina anio, mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana n'Andriamanitra tokoa ny Israely. Ary ho fantatry ireo fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefina no anjeny Jehovah, fa any Jehovah ny ady, ary hanolotra anareo eo an-tanana izy. Ary no niainga ilay Filistina dia nanatona hitsena an'i Davida, dia nandroso fainga an'i Davida ka niazakazaka eo amin'ny lara miaramila hitsena ilay Filistina. Ary natsofoka Davida tao anaty kitapo ny tanany ka naka vato tao izy, ka dia nalefany tamin'ny atsamitady ka nahavoa ilay Filistina tamin'ny andriny. Ary niletika tamin'ny andriny ny vato dia potraka ny angoaka tamin'ny tany izy. Toy izany no nandresen'i Davida ilay Filistina tamin'ny vato atsamitady, fa namely ilay Filistina izy ka nahafaty azy. Ary tsy nisabatra dia nentanan'i Davida, dia nizakazaka Davida ka nitsangana teo anilan'ilay Filistina, dia nalainy ny sabatra ilay io ka notsoahany tamin'ny tranony, dia namonoany azy sy nanapahany ny lohany. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Riavana ity tantarany Davida sy Goliaty dia efa hitantsika tany amin'ny perikopa ny mofinaina tany amin'ny volana Jolay ny tapany voalohany. Nazavantsika manoloana hoe ny kristianina tsirairay any dia mety ho samana ny Goliata hatrehany avy. Izay i Goliata dia tsy afa-tsy akory fa mety ho sarina zavatr'atro izay lalovantsika tamin'ny volana Jolay, sabotsy 18 ny volana Jolay. Zay ilay mofinainantsika tamin'izay. Ankehitriny kosa dia ny tapany faharoa no mofinainantsika anio riavana amin'ity Samuela voalohany toko 7 ity ny tapany faharoa. Ary ireo mpivaofy ny testamenta taloha dia amin'ity tapany faharoa ity na toko 7 ity manontolo mihitsy moa dia mampitahany Davida amin'ny Kristy ary mampitahany Goliata kosa amin'ny devoly. Ny faharesen'ny Goliaty eto dia tsy hafa fa faharesen'ny devoly, ny fandresen'ny Kristy dia tsy hafa fa fandresen'ny Davida dia tsy hafa fa toy ny tandindo ny fandresen'ny Kristy. Ny fahafatesana sy ny fahavalo farany dia ny fahafatesana izay tsy hafa-tsy akory fa sary amin'ny Goliata, ireo mpivaofy nareo exégète ny testamenta taloha. Dia eto rehefa ravaka malala dia nde hozerentsika kosa amin'ny lafiny tsy ara-potoponona, marina fa tena izay mihitsy io ara-potoponona. Dia izay Davida eto dia tsy afa-tsy akory fa tandidon'ny Kristy izay nandresy ny fahafatesana, ary tsy hafa fa i Goliata dia sariny devoly izay sy ny miaramilany izay resy, ary satria ny teny ratsy an'Andriamanitra nanozona izay ninony ny zanak'Israely dia tsy afa-tsy akory fa sariny devoly zany i Goliata eto. Azo raisina amin'izay hevim-panahy izay mihitsy. Ary ny fahafatesana izay tsy afa-tsy akory ny Satana izay toy ny nanana ny fitaovana toy am-pelatana ka nandresina
de ny fahafatesana de toy ny sabatry davida izay sabatry goliata zay namonono ny davida azy ihany. Ny fahafatesana zay tambiny ota iny ihany nefa no nandreseniny tompo any satana tamin'ala nitsanganany tamin'ny maty ary de tsisy hafa amin'ilay sabatry goliata zay iny ihany no fitaovany ihany no namonono davida azy. Ireo mpivoafiny testamenta no manao zany. Fa misy hevim-panahy hafa koa rehefa kamarala azo tarafina ny Samuel voalohany toko 7:20 ty raha jerena amin'ny lafiny pratika kokoa amin'ny fiainana kristiana. Ny filazantsara masina araka ny Luka toko 10 Luka toko 10 zay mitantara ny nanirahany Jesosy ny fitopolo nanirahany Jesosy ny fitopolo ialoha lalana azy. De amin'ny Luka toko 10 io ny andininy fahatelo de manao hoe indro izao maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo afovoan'ny ambody. Indro izao maniraka anareo Jesosy tahaka ny zanak'ondry eo afovoan'ny ambody. Ahoana tokoa moa zany zanak'ondry eo afovoan'ny ambody sady efa zanak'ondry ny mbola eo afovoan'ny ambody. Ny ambody zay fantatra fa tsy mihitsy ny zanak'ondry ary amin'io mbola betsaka lavitra ny ambody noho ilay zanak'ondry. Inona ary ny fanalahidin'ny fandresen'ilay zanak'ondry? Lay ambody sady efa bremby, lay zanak'ondry tsy bremby, lay zanak'ondry marefo, lay zanak'ondry irery. Inona ny fanalahidiny lay fandresen'ilay zanak'ondry? De ity boky mitantara Samuel voalohany toko 7:20 ty zay mitantarany Davida eo afovoan'ny miaramila ny Filistina eo afovoan'ny Goliata dia tena azo anazavana mihitsy ny hevitry tiany hoe maniraka anareo na tahaka ny zanak'ondry eo afovoan'ny ambody. Azontsika tarafina zany amin'ity Samuel voalohany toko 7:20 ty mihitsy ny hoe manahoana moa ny zanak'ondry eo afovoan'ny ambody? Ahoana no entiny mandresy? Manahoana zany isika ry havako, isika zay eo afovoan'ny fahavalontsika, eo afovoan'ny zavatsarotra lalovantsika. Dia ny toetsaina avako malala de mety miady toetsaina mety miatrika ny ambody zay manodidina ny mpino, manodidina ny fiangonana, manodidina ny fiainana kristiana de tantaraina amin'ity tantarany Davida sy Goliata ity. Voalohany de zao tsika manao hoe ny zanak'ondry rehefa miarika ny ambody de tsy mahazo manao ny fomba ny ambody izy. Raha ohatra ka eo afovoan'ny ambody ny zanak'ondry de tsy afaka manao ny fomba ny ambody izy. Zany hoe tsy afaka miakanjo ny ambody izy. Raha vao manao ny fomba ny ambody izy de resy ny ambody. Zany hoe raha ohatra ka miady amin'ny amikery dia resy ny ambody izy. Raha eto zao tontolo zao ny fiangonana le avako malala de tsy mahazo manao ny fomba ny ambody izy sanatria. Raha ohatra ka any ampiasana isika ka romotra amintsika ny zavatsarotra maro isan-karazany na ny fahavalontsika de tsy mahazo manao ny fomba ny fahavalontsika isika. Ary io no tenenan'ny tompo manao hoe raha ohatra ka misy mamelaka ny takolako akavy de aza mamaly faty fa ame azo koa ny akavanana. Tsy fomba ny zanak'ondry zany de efa fomba fanaon'ny zanak'ondry eo afovoan'ny ambody, tsy manao ny fomba ny ambody mihitsy izy. Raha vao manao ny fomba ny ambody izy de resy avy hatrany. Ary eto hitatsika zany inona no voalohany tsy nekeny Davida ho fomba tokony mety miatrika tamin'ny Goliata, nampanaovina akanjo miaramila izy. Akanjo miaramila izay akanjo fetina miady andininy fa 3:30. Ary Davida nameny sabany tamin'ny akanjo fediny de nanandrana nandeha fa tsy mbola nahazatra zany ka hoy izy tamin'ny Saoly, tsy afa mandeha amin'reto aho fa tsy mbola mahazatra ahy ary ny Saoly Davida zany. Satria Goliata de nanao ny akanjo ny miaramila, akanjo fetina miady. Davida kosa de nampanaovina lay akanjo fosy Davida tsy mahay mandeha amin'reto aho. Zany hoe ny tiana tenenina amin'ilay akanjo de ty afaka malala lay mahizy azy any Davida de hafa mihitsy. Tsy mitovy amin'ny mahizy azy any Goliata, tsy mpiady Davida, tsy mpamon'olona Davida, tsy mpandripak'olona Davida. Azay ny zanak'ondry ry havako, tsy mitovy amin'ny ambody mihitsy izy. Zany hoe ny toetsaina voalohany zay hoentsika miarika ny fahavalontsika de tsy ny toetsainy ny fiarahamonina, tsy ny toetsainy ny fahavalontsika, tsy ny hoe mamaly ratsy amin'ny ratsy, tsy ny toetsainy hoe taktika na fomba fiady ny zao tontolo zao, fa ny fomba fiady ny zanak'Andriamanitra. Zay fomba fiady ny zanak'ondry. Otsika manao hoe ny toetsaina voalohany zany zay tokony anatsika rehefa ao anatin'ny fahavalontsika de zao tsy mahazo manao fomba n'izao tontolo zao, tsy mahazo makatahaka ny fomba fiady n'izao tontolo zao.
izy mahavita manao tsolotra, izy mahavita tsy fantatro tontolo zao amin'ny azo atao ny zavatra rehetra, tonga amin'ny teny frantsay hoe la fin justifie les moyens. Zany hoe ndraindray de neverina manao hoe azo atao ny zavatra rehetra rehefa mety mivokatra ny atrefesana azy. Zany drevako ny toe-tsainy ny amboty. Lay toe-tsaina hoe ny zava-dehibe de ny fandresena na inona na inona. Tsy zay ry avako malala. Ny Davida de zao ny fandresena efa azo. Fa tsy hoe fandresena vao alaina. Goliaty eto de mieritreritra ny fandresena vao alaina. Fa ny Davida kosa ny fandresena efa azo. Zay mahatonga hoe tsy mitovy ny toe-tsaina mety miatrika. Itsika zany raha ohatra ka miatrika zava-tsarotra de tsy miady fandresena fa fandresena efa any amintsika. Fa zavatra tokony atao fotsiny. Zay mahatonga ny tompo nke tantaratsika amin'izao tantaran'i Davida zao, mampahafantatra antsika tantaran'i Davida, mety tsy mahazo manao fomba an'izao tontolo zao itsika. Zay voalohany avako. Tsika manao hoe raha nafatra ny tompo manao hoe zanak'ondry vao niambody isika de azavaina amin'ny tantaran'i Davida ity zany. Hoe voalohany de zao aza manao ny fomba an'izao tontolo zao ianao. Aza manao ny fomba an'izao tontolo zao ianao. Jereo tsara fa Davida tsy lety niakanjo an'izao tontolo zao. Ary ny fanao de zao ry avako malala rehefa miatrika miady ohatran'ireny miaramila de zao manomboka amin'ny fanozonana ny Andriamanitra. Zay zany ny voalohany. Manomboka ny fanozonana. Hitantsika zay nataony rehefa miadiny satria tamiandron'ny Davida moa de misy atokana miaramila miady mifanatrika tahaka zao. Dia matetika ny ataon'ny fahavalo de manozona lay Andriamanitra ny fahavalony. Zay nataony Goliath ny 770 ary nanozona ny Davida tamin'ireo andriamanina izy. Dia manomboka amin'ny fanozonana, manomboka amin'ny ataontsika hoe fanapitehana ny moral zany na lay atao zay akivy ny fahavalo, manomboka amin'ny zay nataony Goliath. Nozoniny Davida, ny sombany zany aloha ny koviny ny eritsaina mety miady, ny koviny ny finoany sy ny rehetra. Izay toe-tsaina ny ambody. Fa Davida tsy zany. Davida tsy nanozona ny Goliath izy. Niteny ny efarany Goliath izy. Niteny ny afarany Goliath izy. Hoe zao ny efaranao, zao nanaovako anao ny efarany. Fa tsy niditra tao anatiny zay ataontsika hoe izay jeu na zay fomba fiadana, zay toetran'ny Goliath zay mifampitaina amin'ny ambody zay izy. Afaka malala hotsika manao hoe ny ambody eo foan'ny zanak'ondry de tsy manao toetra ny ambody fa manao toetra ny zanak'ondry, ary ny ambody ihany inana ny ambody nefa raha zany dia eo zany dia ny zava-dehibe de zay fanehontsika eo anatrehan'ny fahavalontsika ny zavatra ataontsika de tsy manao ny fomba an'izao tontolo zao. Fa ny faharoa de izao rehefa malala inona kosa zany no entina miatrika azy. Voalohany de zao ao anatin'ilay ady zany ianao, rehefa tena ao anatin'ilay ady ianao de tsy ny fomba an'izao tontolo zao. Fa inona kosa ary de zao ny toe-tsaina voalohany de ny faharesen-dahatra. Ny faharesen-dahatra. Zany hoe manomboka amin'ny rehefa ndray moa ilay ady de manomboka amin'ny teny aloha, zany hoe amin'ny teny mafy zany, ilay fiantsiny. Zay nataony Goliath, nanomboka ny antsi izy mba hatonga lay moral, natonga lay toe-tsainy Davida iketraka. Fa zao tsy ketraka Davida. Io Davida manao hoe ianao manatona amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefim-poy, zay le ambody. Fa izaho kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehova. Mba ho fantatry ny rehetreto fa tsy ny lefina akory no amin'izay Jehova, tsy ny fitaovam-piadiana, tsy ny herin'ny ambody akory no andreseny, fa Andriamanitra. Zany rehefa malala ny faharoa de ity, rehefa miatrika ao anatin'ny atany fediana isika, de izao ny faharesen-dahatra. Ny faharesen-dahatra zany hoe tsisy fisalasalana mihitsy. Tsisy fisalasalana raha ohatra ka zay nazahoana azy amin'ny voambolana kristiana de zao voambolana testamenta vaovao de ny finoana. Ny finoana. Io tsy nananan'ny ambody. Nananan'ny ambody ny fitaovam-piadiana. Nananan'ny Goliath zany. Teknika eto miady ny source ataontsika hoe eto amin'ny testamenta taloha moa misy karazana loharano be dia be, misy hoe source yavista, source eloista, deutéronomista sy ny sisa, ka ity moa source loharano eloista ny filazan'ireo mpivoafy ny testamenta taloha azy, loharano eloista. Fa raha ohatra ka mamaky hita tahaka izany Samuela faharoa ny toko faharoapolo dia ny 8 izay
ataontsika hoe ny loharano iavista de mitantara tsy mitantarana Cyprien akory izy fa mitantara ny fiaviany Goliata hoe Goliata dia avy amin'ny taranaky Refaima efatra amin'ny andro ny Joshua zany ary Goliata dia tena goavana be mihitsy nanana latsa-tanana enina raha tambatra zany latsa-tanana enina sy latsa-tongotra enina 420 isan'ny latsa-tanana sy ny latsa-tongony io boka Samuela faharoa toko fa 1:20 hoe tsy afa fa ireo dia tany gata tantarain'ny Samuela faharoa fotsiny loharano iavista io tsika teo dia hoe loharano hoe miaramila matanjaka be zany zay isan'ny efa piady hatr'izay ny ainany tahaka ny amboty nateraka iady sy amono sy andringana tahaka ny amboty dia hotsika manao hoe Davida koa dia noarina amin'ny zanak'ondry ary nampiandrondro zany mitondra teny eto dia noentiny niady nefa na izany raha noentiny Davida niady na izany dia ny finoana ny fahalesen-dahatra lay mpiady mahery kosa tahaka ny Goliata zay efa mpamono olo efa mpaherisetra dia nitoko tamin'ny fahaizany miady satria efa piady hatr'izay ny ainany izy io ny tenen'ny solo tamin'ny Davida hoe io nge efa piady hatr'izay ny ainany sy 3:30 efa trany amin'ny razambeny mihitsy efa natrahany any mihitsy ny hoe linady izy ary ianao fa zao rehefa malala nentiny Davida niatrika zany dia zao ny finoana dia tsika rehefa malala rehefa miatrika adina miatrika zavatraritra dia mbola misalasala hoe atao aloha ty fa 8 eo 8 eo zay sitrapon'Andriamanitra atao aloha ty fa 8 eo zay fandaran'Andriamanitra ny ao ambadika ray fiteny nefa 8 eo sitrapon'Andriamanitra dia zao fisalasalana miteny 8 eo sitrapon'Andriamanitra nefa ny ao anatiny indray sofa ndraindray dia tena atao aloha tiky 8 eo Andriamanitra fa dia kinina amin'ny sitraponao dia eny marina ny kinina amin'ny sitraponao fa Davida tsy zany neny Davida dia zao ny teniny manao hoe azo anio ihany hanolotra nareo oeo atanana izy efako malala ny zava-dehibe dia ity ny finoana ry havako zay tsika miatrika ny zavatraritra dia ny finoana fa efa azo ny fandresena raha ao anatin'ny ady sarotra ianao ka fantatrao zao fa zavatra ilainao ny anarana fandresena fantatrao zao fa sitrapon'Andriamanitra io zavatra ataonao ny azahoanao ny fandresena io dia mino ry havako ny ahafantaranao fa sitrapon'Andriamanitra io dia tsotra be manome voninahitra an'Andriamanitra ny fandresenao raha ohatra ka ao anatin'ilay ady sarotra ianao ao anatin'ny zava-manahirana ianao dia ahoana no ahafantaranao fa sitrapon'Andriamanitra no andresenao ka mahatoky ianao reto zavatra reto voalohany dia zao mitoro ny voninahitr'Andriamanitra sy fitsoana vavolobelona ilay fandresena zay ke tenin'ny Davida io hoy Davida manao hoe ho hitanao tsara fa fantatry ny fiangonana rehetra an'io fa ny Jehova ny ady ary anolotra eo an-tanana izy ho fantatry zao rehetra zao ho fantatry ny tany rehetra fa manan'Andriamanitra tokony ny Israely zany hoe natonga ny Davida nino fa efa azo ny fandresena dia zao satria fantany fa ady anehoan'Andriamanitra ny voninahiny io ady anehoan'Andriamanitra ny voninahiny io zany dia afaka malala rehefa ianao no anatin'ny ady mafy nao anatin'ny ady sarotra ka resy lahatra ianao fa io adinao io anehoan'Andriamanitra ny voninahiny aminao sy amin'ny hafa rehetra dia mino fa mandresy rehefa ady izay maneho ny voninahitr'Andriamanitra fa tsy ady maneho ny voninahitra ao tsy ady maneho ny tahaka ny Goliata ny Goliata ngera ny ady tsy voninahitry ny Andriamanitra izay nony akory azy fa mbola voninahitry ny tenany Samrery voninahitry ny tantarany voninahitry ny razambeny izay efa mpiady fa Davida raha ny ady dia tena ny nanao ho voninahitr'Andriamanitra zany hoe noho ny voninahitr'Andriamanitra dia tsy avelanao reseto aho no izy zany rehefa malala ny finoanao raha tianao ny amantatra za manao ahoana moa Andriamanitra ny dikany ty ady atrehiko ty ka inona nahoana no mino fa mandresy dia zao mino fa mandresy an'io satria ty ady ty dia ady izay isehoany ny voninahitra amiko sy amin'ny manodidina rehetra fa ny faharoa dia ity zay eo ihany zava-dehibe fa ny faharoa dia ity io asehon'ny Davida io raha ady ny ady atrehan'ny Davida dia zao tsy ady adiny rery zany hoe tsy miady rery izy ady ho an'ny tompontsony rehetra zareo tsara ke nyteneniny izy manao hoe any Jehova ny ady zany hoe ilay ady tsy adiko eo nge
so anao mieritreritra Goliata fa adiko io tsy adiko io fa adiny Jehova io ary faharoa de zao raha mandresy zay dia anolotra nareo anareo oeto tanana izy jereo tsara lay frériany Goliata manao hoe omeko avy ety amiko de omeko ny voromanidina sy ny bibidia nofony ala fa fiafarany Davida kosa atolotra nareo eo an-tanana izy zany hoe Davida zany adiny Davida zany de zao tsy adiny rery fa ady mampandray anjara ny rehetra ny tompontsoa raha mandresy zany de tsy mitombotsoa ny tenany Davida mihitsy tsy voninahitra Davida mihitsy fa ho an'ny zanak'Israely ary lay adiny Davida de ady zay ataontsika hoe mampiditra ny rehetra ao anatin'ilay ady zay mampiditra n'Andriamanitra ho isan'ilay mpiady hoy izy manao hoe Jehova zay mpiady mahery Jehova tompony maro Andriamanitra ny miaramila ny Israely zay no aikanao ny afantaranao revako malala fa ady fa sitrapon'Andriamanitra ny andresenao ka tokony ino anao fa miaraka aminao Andriamanitra de zao lay ady tsy ho an'ny tenanao rery le fandresena tsy adinao rery fa ady zay adin'Andriamanitra ihany ko ary ady tsy ho amin'ny tompontsonao rery tsy hoe zay mahasoa rery Andriamanitra raha mandresy amin'ity ady ty de be voninahitra mandresy amin'ity de any de voninahitra raha mandresy amin'ity ady ty de zady raha mandresy amin'ity ady ty tsy zay fa ady izay mampamirapiratra ny voninahitran'Andriamanitra ary ahitany hafa tompontsoa izay ataontsika hoe ady mampiaty ny hafa izay mampiaty ny teny hoe mampiaty moa de inclusif hoy ny teny frantsay zany hoe mampiaty ny tsy manilika ny hafa amin'ilay fandreseny fa raha mandresy de zao fandreseny rehetra zay tandreo mantsy ravaka malala jereo tsara fa fony malaza be tamin'ny kanina farany teo ny fandreseny Barea tonga tamin'ny dingana zay mbola tsy nisy teo amin'ny tantaran'ny football malagasy baolina kitra malagasy lasa lavitra izy fa jereo tsara lay hoe lay fandreseny Barea de toy ny fandreseny vahoaka malagasy manontolo mihitsy tsy nitazon'ny Barea ho azy rery lay fandreseny fa nyzarainy zay ny natonga lizy hoe fifaliany satria lay fandresena tamin'ilay baolina kitra de toy ny fandresen'ny rehetra mihitsy ary de zay ko etony ny Davida ny fandreseko angery Goliata tsy fandreseko rery io fa fandresenay atolotra eo an-tananay nareo avako malala rehefa zay toetsainy zay no entinao miady hoe miezaka mianatra ianao miezaka mitady asa ianao miezaka manao fandraharany ianao miezaka manao tsy ho an'ny tenanao ihany fa ho an'ny afako de amin'izay fotoan'izay sitrapon'Andriamanitra eo raha ohatra ka mieritreritra ady ianao ka ho an'ny tenanao ho an'ny voninahitra ho an'ny volanao ho an'izay mahafinaritra anao de tsy sitrapon'Andriamanitra fa ampidiro ao anatin'izany zavatra zany Andriamanitra hoe za Andriamanitra raha ao anatin'ny ady sarotra de zao ataovy miaraka aminao ao Andriamanitra tsy adiko ty fa adinao ary raha mandresy eto de zao voninahitra ao ary raha ohatra ka mandresy eto de zao tsy za rery mihitsy fa ny zanako koa mba mahazo am'izao ny vadiko mahazo am'izao ny mpiray tanindrazana amiko mahazo am'izao ny fianakaviako mahazo am'izao rehetra zao mahazo fifaliana am'izao rehetra zao afako malala zay no afantaranao azy ary rehefa ao anatinao zay de mino fa zay ny fomba ny fomba zanak'ondry de zay ny finoana fa ny fahatelo zay hitatsika afako malala amin'ny fomba ny zanak'ondry de ity eto ny tsy fiemorana raha vantany vonezaka rehefa vita ny zavatra rehetra ataontsika hoe fanampitehana ny toetsainy ny moral na ny fahatanjahatsain'ny Davida de avy amin'izay hiatrika ny ady lay Filistina de niainga izy hitsenan'ny Davida de zao tsy niandroko Davida nandroso faingany Davida ny filazan'ny Samoela voalohany azy zany hoe tsy niemotra na ambodi matanjaka tahaka ny Goliata aza de tsy niemotra lay zanak'ondry fa nitsena lay zanak'ondry nitsena tamin'inona tamin'ny finoana tsy niemotra le afaka malala rehefa ao anatin'ny zavatra sarotsika ka ao anatin'ilay tany fedina dia mahita ny herin'ny ambodi mierina na ny zavatra sarotra de miemotra sy ny karaika ary de manao fampirarahana amin'ny tahaka ny fanao zao tsy afaka malala tsy zany efa natao anao ny fandresena efa nepelatananao ny fandresena no zany tsenao ny fahavalinao ampiasao ny finoana izay le hoe nitsena ny dy zany de zao vonona ny atrika fahavononana ary de izany de afaka no toetra ny zanak'ondry miatrika tsy zanako tsy ny tenanao tsy inona ny miady
fa Jehovah. Ary ny fandresenao tsy fandresen'ny tenanao, fandresen'Andriamanitra sy fandresen'ny mpaitanindrazana aminao sy mipiarapelona aminao, no zany tsy misy tokony antony. Dia mora anao, fefahazonao ny fandresena. Fa ny manaraka dia izao rehefa komalala. Rehefa nitsena any Goliath Davida, tena ampiasainy ny fitaovam-piadiana sy ny zavatra efa nomaniny. Hoy manao hoe tsy hoe ilay zanak'ondry hoe tsy hoe niandry fotsiny dia nivira viraina, tsia fa ny finoana ny teo am-pelantanany. Saingy izao lay maha-izy azy amin'ny mahazanak'ondry azy no netiny niatrika. Inona ny mahazanak'ondry azy dia io teneniny io, tehina ny netiny, tehina dia vato-kolonjy. Io nge laha ataontsika hoe identité, io le maha-izy azy. Tsy mindrana nen'ny hafa fa ny maha-izy azy. Io le zanak'ondry ianao dia io nentina nampiasay. Zany dia afaka malala ny finoana dia mahatonga mandroso sa miatrika ao anatin'ny maha-izy azy ny tena. Mety miatrika ny fahavalo. Zay maha-ianao anao no entinao miatrika ny zavatsarotra sy ny fahavalonao. Tsy mindrana nen'ny hafa ianao fa zay maha-ianao anao. Ary rehefa vita zany dia izao hotsika manao hoe niomana tsara zany. Tsy niomana Davida fa niomana tsara ty zanak'ondry. Niomana izy efa nataony toza ary mety ho tandrify azy. Fa izao fantatry ny rehetra fa tsy ny vato mihitsy, fantatry ny rehetra fa tsy ny atsamitady nandresena ny Goliath fa ny mahady n'Andriamanitra azy. Zany dia afaka malala Andriamanitra tsy miandany amin'ny kamo mokazava. Jesoa koa tsy mampianatra antsika ho kamo. Ka hoe tsy mipino tsy manao hoe za dia tsy hanao n'inona. Davida dia niatrika izany. Teny am-pelantanana ny tanany ny tehina, teny am-pelantanana ny vato, teny am-pelantanana ny atsamitady, teny am-pelantanana ny arina kely sy ny sisa rehetra. Teo amin'ny fahavonona tika za vonona izy niatrika izy. Fa tsy fomba n'izao tontolo izao mety niatrika izany, fa fomba ny zanak'Andriamanitra, fomba ny zanak'ondry. Zany dia afaka malala finoana zany. Raha tsy manana an'izany tsika dia potika Goliath eto amin'ity tany fandalovany ity. Rava ny Goliath eto amin'ity tany fandalovany ity. Satria tsy mpiady, tsy mpamon'olona, tsy mpandrigan'olona tahaka ny Goliath isika. Fa zao kosa nefany tsy azon'izao tontolo izao potehina sy ravana na dia zanak'ondry azy satria manana an'Andriamanitra. Eto am-pamaranana dia zao rehefa kobalà resy ny fahavalo rehefa ananantsika izany. Ary dia tsy ny vonona mihitsy ny amono andatsakaina Davida. Vato-kolonjy asy zany na tsy mihoatra ny 4 cm ny savaivony zany na 5 cm raha be indrindra. Tsy nitondra sabatra eto, tsy nitondra lefiny izy, iady izy nefa tsy ny vonona ny andatsakaina, tsy ny vonona ny andripaka. Zany dia afaka malala. Zany hoe ny etika ny Davida ao an-tany fiadiana zany dia efa tsy etika n'ilay Goliath sy ny ambodiny. Eny ny Goliath sy ny ambodiny dia izao iny ary fa andripaka sy amono tsy rarahina fa ny Davida tsy zany. Ny adiny kristiana zany dia afaka malala dia ady azahoana fandresena. Fa izao tsy ho manana anapitehina fiainan'olona, tsy ho manana anapitehina ny fahavalo. Fa raha resy ilay fahavalo dia resy no mahady azy fotsiny izao ihany. Tsy mpamon'olona mihitsy Davida. Fa izao raha tsy maintsy namono ny Goliath izy dia ny sabatra Goliath. Zay no mahatonga lay ataontsika hoe mpivovo ny testamenta taloha miteny manao hoe Goliath eto dia tsy afa tena sarany Satana mihitsy. Izay nampiasa ny fahafatesana. Kanjo ny fahafatesana ihany no nandresen'ny tompo azy. Satria resin'ny tompo lay sabatra dia ilay fahafatesana ary ny fahafatesana iny zay sariny sabatra Goliath eto namino Davida azy na nandresen'ny tompo any Satana. Zany dia afaka malala ny toetsaina mety miatrika zany dia izao ao anatin'ny zava-tsarotra tsy karazan'olona mpanimba fiainan'olona na raha ohatra ka ao anatin'ny ady sarotra misy fahavalo angamba ianao sanatrina misy zava-maneno dia izao tsy fanapitehan'olona zany mamaky amin'ny fiainana kristiana. Raha ohatra ka lavo Davida, raha ohatra ka lavo Davida dia lavo ny azakazaka no fanoso tam'ilay vatony Davida izy. Davida tsy ny vonona ny amono ny tola-tsabatra itsy zay mihitsy izy. Fa zao no mahady azy dia tsy maintsy maty, tsy misy maty tahaka ny nafatesany Goliath. Fa zao maty Goliath noho ny heriny tenany ihany. Dia zay rehefa kobalala misy teknikan'ny judo zay zava-petritra
ny anankiray amin'ny fanaony judo sy ny aikido rehefa miady aho fantatr'ireo mpanao fanatanjahantena arts martiaux rehetra zany fa izao rehefa manao ataontsika hoe attaque na ataontsika hoe miezaka mamely mafy ny fahavalo na ny fanandrina amin'ny tena dia izao tsy ny manohatra akory ny zava-dehibe fa ny mampivily zany tsy ny manohatra akory ny zava-dehibe izay ataon'ny fahavalo fa ny mampivily zany ary ny herin'ny fahavalo na mpifanandrina aminao iny ihany no entinao mandava azy no entinao mampenjera azy ary zay ny adin'ny zanak'ondreto ny herin'ny fahavalo ihany nandavo azy noho izy niezakazaka mafy noho izy nanatona andy Davida iny ihany ary inona ny sabatra ny ihany ny azakazaka nataony ihany ny fiantsiny ihany iny ny vomaka na mafy ny fandraisany torabato ka nahalavo azy tamin'ny tany zany rehefa ko malala ny zanak'ondry miady dia ity tahaka ny nataon'i Jesosy ny herin'ny satana ihany dia ampy nahalavo azy zany rehefa ko malala aza miasa amin'ny fomba fiasan'izao tontolo izao fa miasa amin'ny fomba ny zanak'ondry dia ny finoana ny fitiavana an'Andriamanitra ny fitiavana ny hafa ny fahalemem-panahy dia mino fa io adinao io manio voninahitra an'Andriamanitra dia mino fefa eo ampelantananao zany dia ho resy ny ambody ho resy Goliata vavaksika tompo misotranao zahay noho ny amin'ny soratra masina izay mampahery anay fa ny fandresenay tokoa dia fandresena efa nahazahoana fandresena tao aminao ny adinay dia ady efa manana fandresena tao aminao tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao ary misaotra tompo fa mahatsiaro indrindra ny fandresen'i Davida ny Goliath zay dia omeonay ny fo mahatoky fa na dia mahatsiaro ny tenanay sibitika mahatsiaro ny tenanay ho marifo mahatsiaro ny tena tahaka ny zanak'ondry ary zahay dia fantatray fa ny Andriamanitray miado anay ny Andriamanitray izay iakainy zao tontolo zao dia Andriamanitra mpandresy tia anay tsy mampitondra henatra anay dia ataovy tsapa anay tompo fa manana anao zay aroko tsapan'izao tontolo zao fa manana anao zahay ary mampandresy anay ianao dia taeo ny ankonanay ny fianakavianay ny namanay ny mpiray tanindrazana aminay amin'izay ady atrehana ny fiainana isan'andro ny azakazaka atrehana isan'andro omeo fandresena tompo omeo finoana mahatoky anao ary ataovy mahay miatrika ny ady ao anatin'ny finoana sy ny fahatokiana fa anao ny ady anao ny fandresena misaotra tompo malala amin'anaranao Jesosy Kristy mpamonjy amen.